Satria kosa efa vonona ny sary mahakasika ny efanokevitra nentin'ny tompona andraikitra onivony WaterAid mahakasika ilay olana amin'ny tsy fananan'ny ankamaroan'ny malagasy ny rano fisotro madio raha antsika toy izao manaraka izao ny akon'izany. Tsara marena voalohany WaterAid tsy miasa rery zany amin'ny UCHU lohany. UCHU dia ny gouvernement ny tena mitarika ny asa rehetrarehetra amin'ny alalan'ny ministeran-drano. Faharoa tsara fantatry ny rehetra hoe mbola lavitra ezaka nefa ny asa tokony mbola enjehana ataoko hoe eo amin'ny atsasa manila malagasy mbola tokony mentsika rano fisotro madio fidiovana sy fanadiovana. WaterAid manokana dia miasa any ambanivohitra any indrindra fa andrenivohitra koa manampy izay tratra ny tanànay sy ny vola omeny ireo mpamatsy volanay fa WaterAid koa dia manentana ny mpiara-manodika rehetra miaraka amin'ny ministeran-drano mba hampiakatra misy kokoa ny ezaka atao zany satria mbola be dia be ilay zavatra atao rehetrarehetra. Raha teny fotsiny aho hoe tanatin'ny 3 taona lasa tsy natratra 1 million akory ny olona fanampy nahazo rano fisotro madio. Neftsika raha nentsika an'izany hoe tanjon'izany hoe mahazo rano daholo rano fisotro madio daholo ny eraky Madagasikara ka hotenentsika hoe amin'ny taona 2024 dia tratra zany tsy maintsy sika manampy isa-taona 2 millions de personnes de plus dia hitatsika amin'izany hoe tokony ampitombony indroa eny intelo eny na inefatra eny mihitsy ary ny asa rehetra izay ataon'ny olona rehetra miara-miasa anatin'ity sehatra ity.